Misy tokoa kay ny fanotokodona na volam-panjakana lehibe na tonga ny olona tsy nisitraka an'ilay zofototra akory. Tsy laza amin'ilay resaka hoe etsiketsika ara-politika na ohatr'izay fa any amin'ilay zofototra izay miondro any ny fiarovana mihitsy. Manomboka izao zany dia mino izay fa tsy misy ho afa-maina ary tsy misy sasafoana ireo olona rehetra na ny ho avy na lasa ihany koa izay nanodikodina an'izay volam-panjakana izay. Amin'izao fotoana izao moa zany dia araky ny didy izay navoaka ny Cour des comptes dia ireo olona mpitantana teo aloha rehetra satria vola be amina 4 milliards vola be 4 milliards zany dia ny mpitantana ny volam-panjakana miandoha ny mpitondra tany aloha sy ny mpitondra nandritra n'izay vanim-potoana ny mandra-pahatonga ny fitakian'olona izay dia ireo zany aloha aminay no tokony andraikitra voalohany. Tsy ova mihitsy ny fitatana raharaham-panjakana raha tsy mipetraka ny tany tandalàna fa mpandrosoana hoy mpandrina komity miaro ny tolona Ramatoa Lanty Rakotomavo. Ny fitoriana dia ananana porofo izay voalazan'ny raha nararaka tsika dia nitatitra nataon'ny Cour des comptes izay efa nangatahanay tamin'ny fotoana maro, fotoana ela mihitsy ny hoe manahoana tokoa moa zany no fitantanana an'ity fananam-panjakana ny volam-panjakana sy ny aretim-pirenena dia isorana bebe zany ny sapan'ny mpitsakana Cour des comptes izay namoaka n'ireny tatitra ireny. Hita fa pahany ihany izy ireny raha ny fotoana sy ny sapan-drara izay toliana kanefa dia tena nahitana mihitsy zany ny tsy fanarahan-dalàna, ny eloka bevava, ny hialatra miompampana natao eto amin'ity firenena ity. Fantatr'ireo minisitra rehetrarehetra ireo ny reny raport'ny Cour des comptes reny any zany dia mila fahasahina. Mety misy mpitsirika ao ny asan'izy mety epita any amin'ny fitsarana iny rehefa avy eo fa tokony ho aingana be ny minisitra tsirairay avy satria tsy vity reny raha tsy misy firaisana tsy kombakomba tao amin'ny teknisiana tao amin'ny ministera na inona mety tsy responsabilité ny direct fa tsy misy hoe ministra na président de république dia za rery sady manao sinino ny commande fa misy olona ao nanao an'izay ka eo tsika no mila tsy matahotra averiko ndray mandeha ny manova fa zany mataraiky an'le teo satria anisany mataraiky satria miezaka foana zany tsika hoe aloha alamina nefa le olona miaro ny tenany satria fantany zavatra nataony.